Alleloia. Miarabantsika rehetra amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy tonga soa eto amin'ity sehatra Facebook ity amin'izao fotoana sarobidy ahafahantsika mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Ahafahantsika manana fotoana fionana amin'ilay Andriamanitrantsika. Miarabantsika rehetra amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy Tompo. Volana fionana. Volana fionana amin'Andriamanitra antsika ary izay ny lohateny izay ho vela belarina androany hariva. Alohan'izany nefa dia tsy afaka manao inona isika satria tsy mandeha amin'ny saitsika na amin'ny fahaizantsika fa mandeha araka ny fanahin'Andriamanitra. Koa izao fotoana izao eo am-pelantanan'ny Tompo mba ny fanahy masina no hiteny eo amin'ny fiainanao. Ny fanahy masina koa hiteny amin'ny momba ny sitrapon'Andriamanitra, ny zava-dalina izay hoentintsika amin'izao fionana miaraka amin'ny tompontsika izao. Alleloia. Ary faly amin'ny tenenao fa handahoanao. Ary vaovao avy any an-danitra mahafinaritra no alefany anao androany. Amen. Ary fionany lanitra sy ny tany ty fotoana sarobidy ity. Zarao ny roy itsika satria betsaka ny namantsika mety mila ny mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany tsirairay avy. Ny tenin'Andriamanitra hoe izay mandray dia mandray Jesosy Kristy izay mandray Jesosy Kristy dia mandray izay naniraka azy. Dia ataontsika hivavaka okantsika handray ny fanahy masina. Raha io amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy dia mbola misaotra anao Tompo, misaotra anao zahay fanomenao an'izao fotoana mahafinaritra sy tsara izao. Ahafahanay Tompo amindray, ahafahanay miserasera aminao, ahafahanay mivavaka aminao, ahafahanay Tompo manandratra ny anaranao masina. Isaoranay ianao Tompo satria mbola nomenao an'izao fotoana izao, mbola mivelonaina izay afaka mideranao, afaka mikohaka eo anatrehanao. Androany hariva Tompo dia oka ianao nitarika an'ity fotoana ity. Fanahy masina tsara indrindra, fanahy masina tsara ianao, ary mpanao tsara, mpampianatra tsara ianao. Tompo, oka hisokatra ny lanitra androany ho an'ny tsirairay avy izay miaino eto Andriamanitra. Oka izay hafantatra ny vaovao avy any an-danitra, oka izay hafantatra ny fonao Tompo. Tsy ny tananao ihany ny tadiavinay fa mitady ny tavanao ihany koa izay. Oka mirapiratra aminay ny tavanao androany ary Tompo ampahery izay mila hery. Tompo sitrano izay mila fanasitranana. Tompo fanantenana izay mila an'izany satria ianao manana hevitra fiheveranao ho anay. Dia hevitra tsy hitondra loza fa hevitra hitondra fiadanana ary fanantenana ny amin'ny avy. Tompo maka sitraka anao ary oka hitomba ny olo vonjena androany hariva. Amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy nanaovako izany vavaka izany. Amen. Amen. Tsara ny tompontsika. Andao iankohaka amin'ity raha anankiray ity tsika mba hangataka ny fanatrehan'Andriamanitra. Ao anatin'izany zarao ny roy ary tian'Andriamanitra ianao e. Dei toetreo amin'ny fanatreana, Tompo no iriny foko, dei banjy mindray ny voninahitra, iankoka eo an-tongotra. Dei toetreo amin'ny fanatreana, Tompo
batra tompony fanazavana amin'ny fanazavana eo anila no fona no fiko isya yankinami ny fitiavana zitady toeraka fasambatra tompony fanazavana amin'ny fanazavana ampytsika amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ary eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra no anovozantsika hery, anovozantsika fifaliana, anavozantsika indray ny saintsika, ampahery ny fotsika, ampahery mba hiverina ny tanjakontsika. Mety androany tsy fantatra izay niainanao androany, mety fifaliana, mety stress na rehetrarehetra, fa zao eo fanatrehan'Andriamanitra tsika zao. Dia mona tsika manana an'izany Andriamanitra zany, izay Andriamanitra velona, Andriamanitra tsy manary. Alleloia. Ary izy ny teny mihitsy ao hitantsika moa ny tenin'Andriamanitra Matthieu 7:20 indro mombanao isan'andro mandra-pahataperany zao tontolo zao. Efa mombanao Andriamanitra dia zava-dehibe zany eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Alleloia. Androany idirako amin'ny teny amin'ny fampianarana vitsy iresaka momba ny fionan'ny Mosesy sy Andriamanitra tsika androany. Inona sekretan'Andriamanitra satria azonao raisina avy amin'ny fahafantarana ny tenin'Andriamanitra hoe inona ny fon'Andriamanitra, inona ny planina n'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, ahoana ny fomba fiasan'Andriamanitra rehefa takatsika mantsy izay zavatra izay ka tsapatsika eo amin'ny fiainantsika fa mombantsika Andriamanitra, fa tena miteny ianao fa velona io Andriamanitra antsika io ary mahavita azy izy io.
miraba manokana ny ralibenja izay any a Brest ho an'ny lanina Teresa ihany koa felana natenaina a pasteur Normand novolaina sy ny rehetrarehetra izay ho avy eo. Aza diny fa zarao izao live zao satria ny tenin'Andriamanitra dia mitondra fiainana, mitondra fanasitranana, mitondra hery, mitondra fahasoavana raha enonao sy ankatoavinao. Halleloja. Andao atsika mbola anasa ny fanahy masina amin'ity hira anankiray ity amin'ny anarana mahery Jesosy. Tompo, tsy vitany heriko irery ny anatrika izany. Ny hery ato anatiko mety ho reraka, fa androany Tompo, aoka ny herinao no heriko. Halleloja. Ny herintsika dia ny herin'ny ray. Halleloja. Androantsika dia resaka momba ny afionan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy.
Izany tantara izany dia hitantsika amin'ny Exodosy 3, 4, 5 ao amin'ny Exodosy ny ahitantsika ny hoe inona ny zavatra niseho, inona ny antom-pionan'Andriamanitra. Tiako mantsy mitenenao araka ny toriteny tamin'ny lahady hoe ianao dia olona voasafidy manokana. Amen. Ianao dia efa fantatr'Andriamanitra mialohany na amoronana an'izao tontolo izao. Tsy diso mihitsy Andriamanitra nampisy anao teto ambonin'ny tany. Raha jerena ny tantaran'i Mosesy tamin'izany fotoana izany dia ny Egyptianina namono ny lahy tao amin'ny zanak'Israely. Indroa nisy famonoana zazakely tany tamin'ny tantaran'ny Baiboly. Ny anankiray tamin'ny fotoana Mosesy vonoina daholo ny zazalahy satria be loatra hoe ny jiosy tamin'izany fotoana izany. Fa i Mosesy izay no mantsy ny anarana hoe Mosesy hoe sauvé des eaux, izany hoe niavaka izy natao tao anaty arona izy dia nalefa teny ambony rano teny dia vao avitry ny prinsesy Egyptianina izy. Foeziko mantsy le tantara fa hiditra ao amin'le hoe fionan'Andriamanitra ny araka tamin'ny Mosesy. Rehefa tonga prince ny Egypte izy dia niredareda tao anatiny ny atao hoe fahitsiana. Ahoana moa no nahafantarantsika an'izany? Satria na dia prince Egyptianina izy ka nahita Egyptianina anankiray izay namono ny karavasy jiosy hebreo anankiray izay hitany hoe tsy rariny dia nitsangana izy ary namela an'ilay Egyptianina. Ary izay moa ny antony nahatonga azy niala tao Egypta nandeha nakany an'efitra. Ary efa nakany an'efitra izy dia mbola nitsangana tamin'io rariny io ihany, satria na zavatra niseho nipetraka izy andeha hisotro rano izy teo amina fatsakana anankiray dia nahita an'ireo mpiandry izay ahoana moa izany izay nanao didy kofehy lehibe sy nanao didiny be sandry tamina vehivavy teo. Ary mitsangana ihany koa Mosesy nandroaka ireo mpiandrondro ireo. Ary izay ny antony nanasainy reto vehivavy azy nakany amin'ny tranondrareo tany amin'ny rain'izy ireo tany amin'ny Jetro zany. Ary efa tany Mosesy dia nipetraka tany lasa mpiandrondro izy tamin'izany fotoana izany. Rehefa niandrondro Mosesy dia Andriamanitra zany rehefa manao zavatra dia manomana anao hatramin'ny fahakelinao, tamin'ny ianao mbola kely dia efa omanin'Andriamanitra ianao ho amin'ny zavatra anankiray eto ambonin'ity tany ity. Alleloia. Nomanin'Andriamanitra Mosesy satria nataon'Andriamanitra ny tombo tao anatiny tao ny atao hoe ny rariny. Mosesy mety tsy mbola mahalala ny zavatra goavana napetraka Andriamanitra tao, mety ianao koa mety tsy mbola mahalala ny zavatra goavana mipetraka tao apetraka Andriamanitra ao anatinao, fa nila fionana tamin'Andriamanitra Mosesy, nila fionana tamin'Andriamanitra Mosesy zay vao nahafantatra ny antom-pisiny, nahafantatra ny zavatra tokony ataony eto ambonin'ity tany ity. Ahoana ny zavatra niseho tamin'izany? Voalohany aloha niakatra tany amin'ny toerana anankiray Mosesy. Io toerana io araka ny tenin'ny Baiboly dia tsy hoe toerana hoe amin'ny toerana mandeha amin'ny fahazarana sotran'izay fotsiny. Fa ozy izy ny Baiboly mihitsy eo amin'ny Exodosy 3:7 hoe nakany Horeba ozy izy tendrombohitr'Andriamanitra. Jereo tsara. Ary Mosesy niandrondry amanosiny Jetro rafozany mpisorona tao Midia dia nitondra ny ondry amanosy tany akoatry ny efitra ka nakany Horeba tendrombohitr'Andriamanitra. Amen. Zany hoe nisy toerana manokana eo amin'ny présence n'Andriamanitra, eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra no nandehana Mosesy. Tiako tenenina aminao ihany koa, raha tena te hafantatra ny antom-pisinao ianao amin'ny fiainanao dia eny amin'ny tendrombohitra Jehova mandehana eny amin'ny toerana masina. Zany hoe toerana masina zany atao hoe masina zany dia
tsy fangarony zao tontolo zao zany, satria zay mihitsy hoe ny masina tsy miaraka amin'ny zao tontolo zao. Tiana tenenina dia hoe ny profana tsy miaraka amin'ny sacré. Rehefa eo amin'ny toeran'Andriamanitra dia zao, teo amin'ny toerana tendrombohitr'Andriamanitra, toerana manokana zany, toerana masina zany nandehana Mosesy io. Ary jereo tsara zao ny zavatra niseho faharoa, ary ilay anjelin' Jehovah niseho taminy teo anaty lelafy teo amin'ny romeny anankiray, dia nijery izy ka indro ny rehetra afy ny romeny, ka nefa tsy nahalevonana. Dia zava-mahagaga zany, rehefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra isika, rehefa hisy fionana amin'Andriamanitra, dia misy zavatra mahagaga foana miseho. Halleloja, mahagaga tsy takatry ny saina. Fa ny zavatra lehibe teto eo amin'ny fahatelo, afaka hoe nahitan'izany Mosesy, mety afaka naka portable izy dia nanao like amin'le Facebook fotsiny, fa tsy izay no nataony Mosesy, fa zao no nataony Mosesy. Jerevy tsara amin'ny fahatelo, ary Mosesy, ivily kely aho ka izay io fahitana lehibe io, ahafantarako izay tsy ahalevonany roy mena. Amen. Jereo fa zava-dehibe eto Mosesy dia nanapa-kevitra fa hifantoka amin'ny zavatra anankiray, hiova lalana, hivily. Halleloja. Mety hoe sahiran-tsaina ianao amin'ny zavatra miseho eto amin'izao tontolo izao, sahiran-tsaina ianao amin'ny asanao, sahiran-tsaina ianao amin'ny zavatra rehetrarehetra. Eny, mety hoe manontany tena ianao, inona no aniko kapitso, nefa ny baiboly efa aza manontany an'izany fa Andriamanitra eo. Fa zao i Mosesy teto dia nivily izah io fahitana lehibe io. Izany hoe tsy nijery ny ondriny, tsy nijery hoe inona izy na inona, fa andeha hifantoka amin'le fionana amin'Andriamanitra, hijery hoe inona ny zavatra miseho. Taka ny androany koa ianao, rehefa manana fotoana amin'Andriamanitra ianao, dia mifatoa amin'izay tian'Andriamanitra ho tenenina aminao. Halleloja. Rehefa momba an'Andriamanitra ianao dia mila mifantoka. Jereo fa inona ny zavatra niseho teo amin'izay. Rehefa mifantoka Mosesy, naka fanapa-kevitra hifantoka amin'Andriamanitra, izany zany fahagagana zany, hoe inona ny fahagagana, maninona tsy ileviny afo. Eo amin'ny fahefatra, ary rehefa hitan'i Jehovah fa nivily izay izy, dia niantso azy teo afovoan'ny romemy Andriamanitra ka nanao hoe, ry Mosesy, ry Mosesy. Halleloja. Secret lalina zany amin'Andriamanitra. Secret lalina zany hoe rehefa ianao mifantoka amin'ny fonao iray manontolo hitady an'Andriamanitra, dia miantso anao izy. Halleloja. Raha mitenitsika hoe Andriamanitra dia gentleman, fanamasina gentleman, izy tsy maniry zany, fa ianao rehefa tapa-kevitra ny eo aminy dia antsony ianao. Halleloja. Ary eto izy Mosesy hoe inty aho izy Mosesy. Zany hoe Mosesy koa tsy nisalasala, fa rehefa natsony izy dia niteny izy hoe inty aho. Halleloja. Tsy niteny izy hoe fahoana sy ninona, fa niteny fotsiny hoe inty aho izy. Dia jereo tsara ny toerana masina. Aroy Jehovah, aza manakaiky ety esoro ny kapanao amin'ny tongotrao, fa tany masina no hijanonanao io. Amen. Rehefa hoe misy fahamasinana, ina mahatonga le hoe esoro ny kapanao amin'ny tongotrao. Tsy hoe misy zavatra tahaka an'izao hoe
miditra trano ianao dia asorina ny kapana, miditra fiangonana ianao dia asorina ny kapa. Tsy dia izay loatra ny tia mitenenina fa tian'Andriamanitra ho connecté aminy mihitsy i Mosesy satria aniraka azy Andriamanitra. Ary rehefa maniraka moa Andriamanitra dia mampiasa ny tongotrao ianao dia mila masina koa ny tongotrao, mila connecté amin'ny fahamasinana ny tongotrao. Dina tenenina amin'izany tsy any amin'ny toerana rehetra ny tokony andehananao fa any amin'ny toerana masina no tokony andehananao, ahafantaranao ny lalana tokony izoranao eo amin'ny fiainanao. Alleloia. Eko indray, any amin'ny toerana masina na ahafantaranao ny lalana tokony izoranao eo amin'ny fiainanao, tsy any amin'ny toerana rehetra. Alleloia. Ary rehefa eo amin'ny toerana masina ianao dia mila connecté tanteraka amin'Andriamanitra rehefa aniraka anao izy. Alleloia. Teto dia zavatra goavana no resahan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy. Ary ny mahafinaritra moa izay rehefa mitandrina ny tenin'Andriamanitra isika dia mahita ny hoe ay Andriamanitra efa planina n'Andriamanitra mihitsy ny safidy vahoaka anankiray. Araka ny teneniny hoe ianareo izy dia fanjakam-pisorona, ianareo izy dia natokana ho masina. Hitanao zany miavaka zany ianao. Izy masina dia ianao koa masina. Fanjakam-pisorona, firenena masina. Alleloia. Izay ny tomboany teto. Tena zavatra goavana teto dia jereo tsara ny fahafantaran'Andriamanitra mielo any safidiny. Teto Andriamanitra ny teny eo amin'ny Exodosy 7:7 hoe efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egypta. Alleloia. Teo amin'ny fionan'ny Mosesy Andriamanitra aloha ny zavatra le surnaturel. Avy eo rehefa niteny Andriamanitra dia niteny ny zavatra ho avy izy, ny zavatra efarany hatramin'izao hoe nareo izy ny fahorian'ny oloko izay any Egypta. Andriamanitra dia efa nikalifie an'ireo Hébreu reo ho olony. Amen. Tahaka ninao androany araka ny tenin'Andriamanitra hoe olona ianao, olona noforonina ianao hanambara fiderana ho azy. Olona ianao eto ambonin'ity tany ity. Mila fantatsika izany zavatra izany. Dia inona ny zavatra nitenen'ny Tompo eo amin'ny 7 efa reko ny fitarainany noho ny ataony mpampiasa azy, eny fantatro ny alahelony. Amen. Mety androany amin'izao fotoana zao, amin'izao tsika miteny zao, ny minitra sy segondra ionanao amin'ilay tomponao. Ary izy ilay miteny anao hoe eny efa hitany koa ny fahorianao, ny fahorian'ny havanao, ny fahorian'ny firenenao, efa hitany. Ary efa reny ny fitarainana noho ny ataony mpampiasa, efa fantatro ny alahelony. Andriamanitra rehefa miona amin'ny olona anankiray dia mame antony foana izy ionana amin'ny olona anankiray. Alleluia. Misy antony foana ny zavatra rehetra amin'Andriamanitra tsy hoe mandehandeha hoe hisendra nandehandeha teny amin'ny tendrombohitra teny io Mosesy dia niresaka tamin'ny Andriamanitra parazara teny, tsy fa amin'Andriamanitra tsy misy zavatra parazara zany fa précis daholo. Efa nomanin'Andriamanitra ny fon'ny Mosesy anana an'le rariny alohany ionana aminy. Ary tsy amin'ny toerana rehetra ny ionan'Andriamanitra taminy, fa teo atendrombohitra Andriamanitra no nionan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy. Alleluia. Ary zao ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Mosesy hoe koa avy ankehitriny ianao irahako any amin'ny Farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any Egypta. Amen. Izany hoe Andriamanitra nilan'ny Mosesy mampiasa olona anankiray
anatanteraka mission anankiray. Amen. Andriamanitra afaka mampiasa anao anatanteraka mission anankiray, ary mission précis eto ambonin'ity tany ity. Alohan'ny hafantaranao an'izany nefa mila fionana ianao amin'Andriamanitra. Izany hoe mila ianao manantona an'Andriamanitra, mila ianao mivily lalana, mifantoka amin'ilay fionanao amin'Andriamanitra, ahafantaranao hoe inona ny antony namorona an'Andriamanitra anao eto ambonin'ity tany ity, inona missionao ao ambassadorn'Andriamanitra anao eto amin'ity tany ity. Mission Mosesy teto dia hoe ahoana? Eny kosa izy fa ianao ny rahako ho any amin'ny Farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy tany Egypta. Amen. Antony fionanao amin'Andriamanitra, ny ahafantaranao ny anjara voatendrinao. Amen. Fa mila mitokana ianao. Tsy hoe mihaino iran'izao tontolo izao ianao dia anantena an'Andriamanitra hiteny eo. Tsy hoe manao raharaha ianao eny ananonanina eny, variana amin'ny asanao sy ny raharahanao ianao dia hieritreritra ianao fa hiteny sy hipetraka tanteraka aminao Andriamanitra. Andriamanitra afaka miteny amin'ny fotoana rehetra, fa momba n'ity zavatra manokana ity hoe hiteny amin'ny anjara voatendrinao Andriamanitra, mila fifantohana ianao amin'ilay fionanao amin'Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Tsara ny tompo e. Fa zao Mosesy teto dia ohatra ny olombelona rehetrarehetra. Ohatra ny olombelona rehetra. Izay mantsy ianao teneninao hoe izao e. Tonga ianao dia miteny hoe ohatra ny olombelona nofo amandray ihany fa mba ohatra n'izao, mba Mosesy koatran'izay. Irahan'Andriamanitra mety tenenina ianao endany ianao mitory-teny eny ambonin'ny alitara. Tena mbola tsy vonona amin'izany. Tena mbola zao tiako tenenina aminao. Rehefa maniraka Andriamanitra dia aza présentena excuse izy. Alléluia. Satria momba ny anjara voatendrinao izany zavatra izany. Jereo teto ny zavatra niteneny Mosesy voalohany teto. Ozy izy. Fa hoy Mosesy tamin'Andriamanitra amin'ny 1:12. Iza moa no akany amin'ny Farao sy hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any Egypta. Amen. Teo aloha izany dia efa nanomboka nanambany teny Mosesy. Niteny hoe fa iza moa izany no safidianao? Fa za ve dia havitan'izany? Fa za ve dia ho akany Egypta? Fatany tsara mantsy Farao satria izy nipetraka tao niaraka tamin'ny Farao sy ny Egyptianina tao andapa. Fatany tsara ny herin'izany Farao izany tamin'izany fotoana izany. Izany Farao izany anisany hoe ampitondra firenena matanjaka indrindra teto ambonin'ny tany. Ohatran'ny hoe amin'izao zao tsika iza ny ampitondra hitanao fa matanjaka indrindra ery ambonin'ny tany. Dia irahan'Andriamanitra ho any ianao dia hiteny aminy. Dia i Mosesy teto tena teny hoe fa iza moa izao? Andriamanitra tsy name hoe hery manokana Mosesy. Tsy lasa hoe super-héros ana dessin animé Mosesy akory. Fa zao ny tenenin'Andriamanitra, ny valian'Andriamanitra tsotra. Ary izay koa no tian'Andriamanitra tenenina anao androany hariva. Raha ohatra hoe fantatrao tsara tsy misy hery ianao, kely ny herinao, mety kely ny finoanao, fa mety misedra zavatra ianao. Fa zao ny tenenin'Andriamanitra tamin'ny Mosesy. Eo amin'ny 12. Araho izy, ombanao tokoa ao. Amen. Zava-dehibe izay hoe ombanao tokoa ao. Mitovy amin'ilay Matthieu 28:20 eo hoe indreo ombanao mandra-pahatapitra izao tontolo izao. Izany hoe mombanao Andriamanitra, miaraka aminao Andriamanitra. Rehefa mivory miaraka amin'Andriamanitra ianao tsy alefany rehefa misy fanapa-kevitra mivoaka tao. Fanapa-kevitra Andriamanitra teto dia hoe ianao Mosesy irahako ianao mandehana. Izay ny fanapa-kevitra Andriamanitra. Mosesy mbola nianana kely fa iza moa za no irahanao? Zange olona andraso jerentsika ao amin'ny 4. Fa
eto ny zava-dehibe hoe ombanao tokoa ozy izy Andriamanitra, ombanao tokoa. Zany omban'Andriamanitra zany mila fanatrehan'Andriamanitra zany, mila atmosfera iesan'Andriamanitra zany. Zay mahatonga antsika hoe rehefa mihaino any dia noho ny hira fiderana, hira fiakofana, oka isy atmosfera iesan'ny fanamasina foana. Alleloia. Mba omban'Andriamanitra anao, mba hitsikin'Andriamanitra aminao. Oka ianao manao an'le Tesalonisiana voalohany 5:7 mivavaka aza mitsara isaky ny zay zavatra ataonao dia mivavaha ianao. Amin'izao fotoana izao nge tsy maninona ianao nahita ny olona mihetsiketsika aza mivavanao satria ny olona zao miteny amin'ny telefona amin'ny écouteur fotsiny dia tsy mahagaga intsony zany. Taloha zay ny olona fadala ianao raha miteniteny eo, fa zao tsy maninona ka maika fa le namorona le telefona sans fil voalohany resao vaovao, miresa mifandraisa amin'Andriamanitra isa minitra mba omban'Andriamanitra ny dia lehanao. Amen. Tsy hoe teonio Mosesy dia nisy fiadiana dia avy eo lasa tonga dia nibotsina be ny sandriny tonga dia lasa ningeza be izy tsy izay mihitsiny. Fa jereo tsara ary nataon'Andriamanitra ary teto. Tsy vitany hoe ombanao fa nomeny famantarana. Itsika ihany koa mantsy indraindray rehefa resahan'Andriamanitra dia kely ny finoantsika. Ary rehefa kely ny finoantsika dia ampian'Andriamanitra famantarana. Fa rehefa mahazo le famantarana tsy dika hoe mijanona eo le misionao. Raha faly amin'le famantarana ianao, mety hoe androany ianao misy zavatra endrasanao omen'Andriamanitra famantarana ianao ho azonao le zavatra. Aza mieritreritra hoe mijanona eo iny fa eo vao manomboka le zavatra. Alleluia. Alleluia. Dia jereo ary zao izy mifamantarana ho anao fa izao no efa naniraka anao. Rehefa entinao mivoaka avy any Egypta ny olona dia nompo an'Andriamanitra eto amin'ity tendrombohitra ity ianareo. Amen. Zava-dehibe ny tenin'Andriamanitra moa dia zao isaky ny litera anankiray dia zava-dehibe foana. Alleluia. Jereo tsara ny antony henon'Andriamanitra ny fitaraina vahoakan'i Israely, henon'Andriamanitra ny zavatra mahanjo anazy, ny alahelony. Mety androany koa mety mitaraina ny Madagasikara, henon'Andriamanitra zany. Fa zao ny rano Mosesy amoaka ny zanak'Israely noho ny antony anankiray. Andriamanitra tsy miova amin'ny antony mihitsy. Ozy izy hoe anompo an'Andriamanitra amin'ity tendrombohitra ity. Zany hoe marina foana ny tenin'Andriamanitra hoe zao olona nofoniko zao no hitondra fiderana ho ahy, no hitondra fankalazana, no hitondra fanompona. Alleluia. Amin'Andriamanitra tsy hoe avotana ianao dia vomaika andeha hivary lavo, tsia. Fa ny antony aniran'Andriamanitra anao dia antony iray foana anomponao an'Andriamanitra. Tsaratsara kokoa, misy kokoa. Ny teny rehetra ao anaty Baiboly dia natokana ho an'ireo zanak'Andriamanitra. Aloha amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao nefa dia tsy maintsy ianao aloha naman'Andriamanitra. Aloha amin'ny manaman'Andriamanitra anao nefa ny aloha dia tsy maintsy ianao mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Ary aloha amin'ny mampanompon'Andriamanitra anao dia tsy maintsy ianao mandray an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. Zay le niveau zay. Aza miteny hoe za zanak'Andriamanitra raha ohatra ary ianao tsy manompo an'Andriamanitra akory. Tsy mitombony zany raha ara-Baiboly ny resahana. Alleluia. Dia hitanao hoe anompo an'Andriamanitra ozy izy eto amin'ity toerana ity. Dia i Mosesy zany eto efa fantany tsara fa ohatra mesaritraritra sy izany fa efa manomboka précis be Andriamanitra hoe tena andeha zany dia hisy famantarana. Nefany amin'io mbola niteny izy hoe zange le tsy mahavita azy tamin'ny voalohany. Dia ozy izy Andriamanitra hoe ombanao dia izao indray ny teneniny
fa raha manontany anary zareo dia iza moa ianao, iza moa ny anaranao. Araka ny tenin'Andriamanitra ihany koa hoe mila mahafantatra ny anarantsika. Iza nahafantaranao ny anaran'Andriamanitra? Iona amin'Andriamanitra tomponao ianao. Iza nahafantaranao anazy? Hoe le Andriamanitra tonga dia mameloko bay ve vatany vao manoto eo ianao? Sa iza nahafantaranao n'Andriamanitra rainao? Rehefa nanao présentation Andriamanitra mivantana eo amin'ny 420, ozy Andriamanitra hoe izao izay izy hatrizay ka ho mandrakizay. Amen. Zay ny tompontsika. Izy izay izy hatrizay ka ho mandrakizay, ilay tsisy fiafarana, ilay alpha sy omega. Amen. Fa ihany koa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy le raintsika any an-danitra. Fa tsika miantso azy androany hariva hoe ray io, dado, te iona aminao aho, te hafantatra ny sitraponao aho eo amin'ny fiainako. Alleloia. Zany ny Andriamanitrantsika zany. Mandrakizay, ilay velona hatrizay ka ho mandrakizay. Eto koa izy nyteny tamin'ny Mosesy hoe izao izay izy nefa nanirakay ho aty aminareo. Zany hoe izao izay izy zany hoe tonga dia existant. Tsisy complication, tsisy explication fa tonga dia existant. Kely loatra ny saintsika ahafantarantsika mahatakatra an'izany Andriamanitra zany. Sombotsombony fotsiny no fantatsika momba azy. Mbola tsy tonga ny fahafantarana tanteraka. Eny, naseho an'Andriamanitra hita maso le romeny tsy mety levina, mba hampiakatra ny finoany Mosesy, mba hahatonga Mosesy hifantoka amin'Andriamanitra. Eny, mbola niteny Andriamanitra hoe zao ny antony exact précis ny anirahako anao, zao ny famantarana anaraka anao, zao ny anarako. Amen. Be dia be zany teto ny zavatra nytenenin'Andriamanitra tamin'ny Mosesy. Fa maha-olombelona Mosesy ihany, mbola niady varotra ihany Mosesy. Tenay koa mantsika amin'ny fiainantsika na efa tenenin'Andriamanitra zao azy, ianao ny rahana eto ambonin'ity tany ity, ndana mitory teny mba ho voavonjo ny olona, ndana ianao mihira, ndana ianao ampiasao ny talentanao mba hitombony ny fanjakan'Andriamanitra. Ianao dia eo dia miandry rapitso dia nefa le fionana tamin'Andriamanitra efa nazava be mihitsy ny taminao. Dia mbola manontany ohatra Mosesy eto e. Dia jereo nge efa zany ny tenenin'Andriamanitra. Mbola nitendray Mosesy eo amin'ny 4. Zay ny teneniko hoe fionana io, fionan'Andriamanitra io tamin'ny Mosesy. Eo amin'ny Exodus 4. Ary Mosesy, ary namaly Mosesy ka nanao hoe indro tsy inoaina ien'ny feoko izy fa nanao hoe tsy niseho taminao Jehovah. Jereo tsara teo amin'ny 7 Andriamanitra mahazava zao efa niteny hoe mandehana dia izao tenenina rehefa tsy mino izy hoe izao no naniraka anao. Dia mbola namaly eto Mosesy zany teto niseho nahalala kokoa no Andriamanitra. Ary teneniko anao fa io antony io nahatonga Mosesy tsy niditra tany amin'ny tany Kanana. Io resaka discussion tamin'Andriamanitra io. Jereo indro izy tsy inoaina ien'ny feoko izy fa nanao hoe tsy niseho taminao Jehovah. Tena mipetrahanao amin'ny toeran'Andriamanitra teo. Ianao Andriamanitra efa hoe tena manana pouvoir, efa ianao namorona zao tontolo zao, natsoinao Mosesy, efa naseho anao zavatra hita maso, efa niteneninao hoe zao ny zavatra miseho. Mbola mahita antony Mosesy hoe tsy haino anareo. Fa teto Andriamanitra aloha mbola tsy tezitra teto Andriamanitra tamin'ny Mosesy, fa mbola nitony ny fon'Andriamanitra teto. Dia mbola niteny Andriamanitra hoe inona ny eny an-tananao iny. Andriamanitra zany tsy niteniteny intsony hoe zao ny zavatra iseho zao zavatra, fa le tena zavatra tonga dia eny an-tanan'ny Mosesy.
Trenaytsika mantsy efa miteny zao Andriamanitra dia tena le zavatra eny aminao mihitsy no porofon'Andriamanitra hoe mombanao izy. Amen. Tsy mandeha lavitra le eny an-tananao. Ozy izy teny amin'ny tamosesy, hoy izy atsopazo amin'ny tany iny eny an-tananao iny. Ny valia Mosesy zany hoe tena tsipiny ka tonga tamin'ny tany ka tonga mena rano dia nandositra azy Mosesy. Amen. Raha ianao tamin'ny toera Mosesy koa hoe maka ohatra hoe kifafany eny an-tananao dia ozy Andriamanitra manjainao hoe ahoana nafantaranao fa miaraka aminao atsopazo kely iny kifafa iny tonga dia mivadika mena rano tena mety hisy kikika sy hitsoka marina. Fa teto i Mosesy tena nitsoka dia injiro indray ny tananao ka raiso amin'ny rambony iny dia naninitra ny tanany izy ka nandray izy dia tonga teo an-tanany indray izy. Mba inono ireo fa efa niseho taminao Jehovah Andriamanitra ny razany dia Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba. Amen. Dia jereo tsara fa tamin'ny voalohany efa nahita le romemo Mosesy mbola nanao discussion. Faharoa misy le tehana natahotra izy. Dikany mbola teo pitobotoboana be ny fony Mosesy tamin'io satria raha ianao nasainao hoe alay vao mirambony ny mena rano iny mety atahotra ihany ianao. Fa teto Andriamanitra no niona tamin'ny Mosesy teo, tsy nisy tokony natahora Mosesy na ny kely azy. Fa andro mbola nytenen'ny Andriamanitra indray hoe atsofoy ao tratranao ny tananao eo amin'ny faheniny dia natsofi ny tao atratra ny tanany ary no notsoany dia indro efa boka ny tanany ka fotsy tahaka ny oram-panala. Raha natsofina dia mivoaka tonga dia lasa boka. Jereo tsara dia mbola fana nahatahotra be ngamba teo Mosesy. Teo izy ngamba tonga saina hoe ity Andriamanitra miseho amiko ity manana hery ahatonga ana boka, zany hoe ahatonga anao ho tsy miaraka amin'ny fiarahamonina. Betsaka nge miboka ny asany, betsaka miboka ny volany, betsaka ny boka ny fiainany. Andriamanitra mahavita mameny ratsy fa mahavita mameny tsara koa izy. Ary koa Jehovah hoy izy fafito atsofoy ao tratranao indray ny tananao dia natsofi ny tao tratrany indray ny tanany ary no nitsoahany tamin'ny tratrany dia indro efa tahaky ny odiny indray izy. Amen. Ary nataon'Andriamanitra zany zavatra any mba andresen-dahatra ny Mosesy hoe ino anao nge ireo olona ireo fa raha tsy mino anao ireo dia zao atao. Dia ao anatin'ny sain'ny Mosesy, ao anatin'ny fony Mosesy sy ny fanahy Mosesy dia mieritreritra hoe tena Andriamanitra mampatahotra, Andriamanitra misy hery, ity Andriamanitra miona amiko ity. Dia mbola nahita excuse ihany Mosesy. Jereo tsara indray ny excuse Mosesy teto. Ianao mantsy indray mety efa tenenin'Andriamanitra, efa asehon'Andriamanitra zavatra, efa misy zavatra miseho amin'ny fiainanao, efa fantatra hoe ty lalana tokony izokana, tokony hanompo an'Andriamanitra, tokony hanao an'izao an'Andriamanitra, fa dia mbola mitady excuse ihany. Dia jereo tsara Mosesy teto, ary Mosesy tamin'ny Jehovah eo amin'ny 10. Tompo, mifona aminao olona tsy mahay mandahateny aho na hatrany taloha na hatramin'izao itenenanao amin'izao mpanomponao izao azy, fa votsavava sy miadam-piteny aho. Tanao zany hoe le defaut-ny Mosesy indray no ataony excuse eto. Indraindray koa tsika mety hoe Andriamanitra zao efa miteny hoe vitanao io ho tahiny ianao ho asandratra ianao lohany ianao fa tsy rambony, miavaka ianao ampiasany, miavaka ianao amin'ny orinasanao, miavaka ny ataonao rehetrarehetra. Ianao indray no miteny hoe hoay zange ohatran'izao zange ohatran'izao zao dia miteny raha tsoko ianao avy eny ambony alitara avy ianao mitory-teny eto aza miteny ana mihitsy ianao mienatra ianao na aza miteny ana mihitsy ianao hoe tsy mahay, satria tonga dia lazaiko ianao hoe
ohatra ny tahakany Mosesy Exodosy 4 toko 10 Exodosy toko 4 andininy 10 Exode 4:10 atao zay ny anaranao raha zay no hoe mahatonga andray satria teto Mosesy de fona aminao ava votsavava sy miadam-piteny de mbola miteny any Andriamanitra eo amin'ny faraika ambin'ny folo fa iza moa no nanao ny vavan'olona ry iza no mampahamona na mampahamarenina na mampahiratra na mampahajamba tsy izao Jehova va efa nanomboka ohatran'ny niakatraratra ny tosidran'i Jehova teto tena mariny satria oako akehitriny de mandehana fa izao no momba ny vavanao ka no izay loazainao. Hitanao teto Andriamanitra mahatonga anazy niakatraratra ngamba ny tosidran'i Jehova teto tsy niteny namaly fotsiny izy amin'ity hoe votsavava sy miadam-piteny fa sady hoe iza nanao vavan'olona mampamona de mbola niteny koa mampaharenina mampahiratra mampahajamba tsy zao Jehova va de jereo raha teo i Mosesy tokony tonga de ny haiko hoe eny ary fa andeha mantsika misy excuse foana excuse foana za tanora loatra za anitra loatra za ngezangeza za menamendrika za tsy mahay miteny aza valin'Andriamanitra fa iza manao ny vavan'olona. Halleloja. Tsika ngery firahan'Andriamanitra de mifanahy masina no mampiteny antsika. Za zao miteny aminao zao za koa mianatra satria mifanahy masina mampiteny ny vavako, fanahy masina mampieno. Halleloja. Fanahy masina mampahita. Amen. De koa ankehitriny izy Jehova mandehana de bebaka amin'izay teto Mosesy tena tonga de niteny eo amin'ny 17 fa hoy izy tompo mifona aminao irao zay tianao irahana. Dikan'izany tompo tsy vitako zany rangahy irao zay tianao irahana fa mifona aminao fantatro fa enao mieno inge efa tratran'izay asaina manao zavatra ho an'Andriamanitra ianao tena tsy vitako zany pastera tsy vitako zany fa olo-kafa jerena ohatran'izay Mosesy teto tompo nefa efa teo ny argument an'Andriamanitra efa navalin'Andriamanitra efa se présenter Andriamanitra efa niteny mazava hoe zao ny tokony atao mbola mahavita ihany Mosesy miteny irao tompo mifona aminao de izay niteneko anao tamin'ny voalohany rehetra ny akatrakatra ny tosidran'i Jehova fa no niteny an'izay Mosesy de jereo tsara ny tenin'ny Baiboly eo amin'ny 14 dia ny rehetra tamin'ny Mosesy ny fahatezeran'i Jehova teo zany Andriamanitra tsy nahatazona fa ny rehetra ny fahatezeran'i Jehova ka hoy izy tsy ao ihany varona le vita rahalanao fantaro fa mahay mandahateny izy ary indro koa avitsenanao izy fa rehefa mahitanao izy dia ho faly ny fony. Amen. Matoa Andriamanitra zany maniraka rehefa hitany hoe misy lesoko ao aminao de efa hain'Andriamanitra manarina n'iny lesoko iny rehefa ohatra ianao ka manaiky ny rahan'Andriamanitra. Halleloja. Mety inona ny lesoko amin'ny fiainanao tsy avitanao ny asain'Andriamanitra ataonao fa rehefa ao anatin'ny irak'Andriamanitra ianao hain'Andriamanitra manarina n'izany lesoko zany hainy tanteraka zany. Halleloja. Zay hita eto koa fa Andriamanitra rehefa maniraka anao efa manome anao ny zavatra rehetra efa nanome anao ny Jesosy Kristy zanany lahatokana mba hoe ho zanak'Andriamanitra ianao manana droit ianao manana fahefana rehetra ianao ka tsy manao ianao de mirehitra aminao ny fahatezeran'i Jehova ohatran'ny teto Mosesy ny rehatra tamin'ny Mosesy ny fahatezeran'i Jehova. Tiako fantatrao androany fa rehefa miona amin'Andriamanitra ianao dia mila tsika manitry tena lalandava eo anatrehany ary mila manaiky ny fitondrany mila makatoa fa tsy manangatra fotsiny. Halleloja. Manaiky ny fitondran'Andriamanitra rehefa irahan'Andriamanitra ianao dia ataovy
rehefa misy zavatra sain'andriamanitra ataonao dia ataovy na tsy azonao zay inona ny valiny io rapitso. Mosesy tena nandeha tamin'ny maha-olombelona azy mihitsy niady varitra tanteraka tamin'andriamanitra, fa na eo azy andriamanitra tsy niteny mihitsy hoe Mosesy omeko hery manokana ianao, fa niteny andriamanitra hoe mandehana fa mombanao aho. Amen. Itsika ataovy tena mafy ny finoantsika mandeha eto amin'izao tontolo izao ity. Tsika torista tsika ny eto mandeha eto amin'izao tontolo izao, tsika mino fa andriamanitra zay naniraka an' Jesosy Kristy, zay nanome an' Jesosy Kristy ho atsika, ho famonjenantsika, momba atsika, momba anao isan'andro izy. Halleloja. Mahatoky loatra io andriamanitra atsika io, na amin'ny fotoana na amin'ny segondra farany ary rehefa ny aminy finoanao mahatoky izy. Halleloja. Teneniko anao mihitsy zany satria niainako izany zavatra zany, hoe tena efa farany zay tapidalaka le efa mivavaka efa rehetrarehetra, fa zao sisany nataoko tsy te heritreritra intsony atompo, fa fantatro fa andriamanitra mahatoky sy velona ianao. Amen. Zay teneninao no ataoko, zay fotsiny no ataoko, dia fantatro fa momba ahy ianao, fa teneniko anao fa andriamanitra velona io araka ny teneniko tamin'ny lahady, tsy andriamanitra fafana satria misy vovoka, tsy andriamanitra bataina satria tsy mahavita tonga mandehandeha, tsy andriamanitra fenina anaty lagroty satria sao dia misy mangalatra, fa andriamanitra velona ary velona mandrakizay, mahery noho ny fahafatesana. Jesosy Kristy ny anarany. Andaontsika enkorika eo anatrehany, hiteny hoe mahatoky loatra izy. Halleluja. Yeah.
Halleloia. Mahatoky loatra Andriamanitra antsika e, tsy mandao antsika izy. Rehefa izy miantso anao zany hoe averikely le izy teo niona manokana tamin'Andriamanitra Mosesy, nifantoka manokana fionana tamin'Andriamanitra Mosesy. Ary teo Andriamanitra ny teny lay mision Mosesy, le anjara voatendry Mosesy teto amboniny tany ity. Halleloia. Andriamanitra tsy miova raha nanao an'izany tamin'ny Mosesy, izy afaka manao an'izany eo amin'ny fiainanao izy. Amen. Fa eny na Mosesy aza na nameny excuse rehetra izay azony rehetra ny tenenina, ary farany rehefa tsisy atsipitsony Mosesy dia ny fony izy za tsy anao fa maniraha olon-kafa. Fa rehefa maniraka anao Andriamanitra dia mila fantatrao fa momba anao Andriamanitra, ary tsy momba anao fotsiny izy, fa rehefa maniraka izy dia mamatsy an'izay ilainao. Tsy hoe mamatsy an'izay fantatrao hoe inona ny mety ilainao. Andriamanitra mahafantatra ny zavatra omenanao. Teto Andriamanitra dia izao nomeny ny Arona rahalahy ny Mosesy, dia nomeny an'le tehana. Zay ny zavatra anankiroa nomen'Andriamanitra ny Mosesy. Zany hoe tsy zavatra ngeza be, tsy name hoe ao ianao fa omeko 4x4 ianao andehananao any Egyptany dia omeko telefona ianao dia asiako television eo dia amin'izay gaka daholo ny olona. Tsy izany. Fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia zavatra tsotra foana. Jereo nge Davida vato kely no nomen'Andriamanitra azy. Zay mahatonga ny tompo hoe rehefa maniraka izy dia hainy ny zavatra ilainao. Mety ianao aza tsy mahafantatra, fa hainy ny zavatra ilainao satria mahatoky izy. Mandehana amin'izao herinao izao, tontosainy ny hira ka mpanaovin'Andriamanitra anao. Satria Jesosy efa niteny hoe mandehana amin'izao tontolo izao ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra. Raha tsy te hitory-teny ianao raha tsy te hizara-teny ianao dia tia teny zaraiko ity zaraina. Satria révélation avy any amin'ny fanahy masina io. Amen. Zarao amin'ny namanao rehetra ahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra. Dia aza menatra satria izao ny tenin'Andriamanitra hoe teny anankiroa hoe tsy fanahy osa sy fanahy menatra nomeny anao, fa fanahy mahery sy feny fahendrena nomeny anao. Alleloia. Zany ny ao anatinao ao. Tahaka ny Gideona ny teny za kely za mandehana amin'izao herinao izao. Alleloia. Fa hain'Andriamanitra mamatsy ny zavatra ilainao. Alleloia. Aza mieritreritra hoe ny olona miteny hoe tsy mahavita azy ianao, aleo ny olona hiteny an'izany, fa ataon'Andriamanitra surprise ho an'ny olona ianao. Alleloia. No ve tsy izy niteny hoe kely ny andohanao fa lehibe ny efaranao. Alleloia. Dikany hoe mety kely ny eritreretinao fa lehibe ny efaranao. Amen. Ary zany promesse zany fampanantenan'Andriamanitra zany azontsika amin'ny Jesosy Kristy zany. Efa miporofony hoe tiako ianao tahaka ny miporofony amin'ny Mosesy io hoe izao rehefa tsy mihina anao rehefa tsy mihina rao dia izao ny zavatra izao. Jesosy torovelona eo amin'ny fiainantsika androany. Atsoy fotsiny ny anarany, atsoy fotsiny Jesosy Kristy dia ho hitanao zany hery ny anaran'i Jesosy Kristy zany fotsiny. Komaika fa no hoe ianao omban'Andriamanitra. Alleloia. Ianao tsy ho avelan'Andriamanitra ianao fa amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ianao. Ary indray androany rehefa tonga Jesosy dia oka ho fantatry Jesosy ianao. Amen. Oka ho fantany ianao. Oka hitsika aminao izy. Ary fampiteny aminao izay tadidinao tamin'iny andro iny, teo akaikinao teo dia ianao ny antso anahy dia izao ny zavatra nataoko anao koa. Alleloia. Fahafinaretana be zany. Raiso nitsodrano Androanariva ho anao amin'izao ora sy minitra nionanao tamin'ny tenin'Andriamanitra zao. Izay mandray an'izany teny zany dia mandray an'i Jesosy Kristy, ary izay mandray an'i Jesosy Kristy dia mandray an'le ray any an-danitra Matthieu 10:40.
taontsika hivavaka raiso zany a tsodrano zany eo amin'ny fiainanao amin'ny nara-maherin'i Jesosy a ary amin'ny alalan'ilay raitsika ny an-danitra na nitsorako an'izao tsodrano zao eo amin'ny fiainanao ombanao any Jehovah amin'ny zavatra ataonao rehetra ampahery anao ny Jehovah anome fiadanana anao ny izy anome fanasahanao any izy anana finoana tsy azo ozongozonina ny ianao ho fantatrao any isokatra niny masom-panahinao isokatra niny fonao ahafantaranao sitrapon'ilay rainao any an-danitra omba ny vavanao any izy omba ny tananao any izy omba ny sainao any izy omba ny fanahinao any izy omba ny ankonanao any izy omba ny asanao any izy omba ny fianakavinanao any izy ary anaraka anao ny fahasoavana sy ny fampidrapon'i Jehovah amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy hitombo manodidina anao ny anjely masin'i Jehovah hitombo hery ane ianao ary ny fahefanao eto ambonin'ity tany ity dia fahefana ny an-danitra amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy mandehana amin'izao herinao zao ary miverena miaraka amin'ny vavolombelona amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy miaraka amin'ny herin'ny fanahy masina. Amen. Amen. Tahian'Andriamanitra indrindra ianao azadino zareo zao alaivitsika zao rapitso amin'ny fito sasany mbola manome fotoana aminao amin'ny valima tsy azafady mbola manome fotoana anao ho any live zava-dehibe ny feonantsika amin'Andriamanitra dia entiko fahasoavana sy famindrapona anaraka anao amin'ny andro rehetra iandranao dia toetra ao an-trano Jehovah andro lava ianao ampitiavana be dehibe. Amen.